antsika rehetra izao tonga manatrika eto indray ary ianareo ihany koa izay manatrika ny etranareo any. Anio ry havana dia natokana ho fankalazana ny fetin-dray, fa natokana ihany koa ho fankalazana ny isan-taonan'ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra. Ny loha-hevitra izay nosafidianay ho entina hankalazana izany dia notsongainao amin'ny lohabolana toko 2 andin'ny 21 manao hoe: zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza, ka nahantra aza dia tsy ala amin'izany. Anio ihany koa no hanatanterahana-tsika ny famangina ny fianakaviana Ramamonjy Erinena sy Malala ary Ramamonjy Eltaina izay namono ny reniny. Ho aminareo anie ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra raintsika, amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andeha isika ry havana hiaraka idera sy hankalazan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Salamo 7:1 ka ny 5:12 ka hatramin'ny 9:20. Dia hotohizantsika izany amin'ny hira 12 andin'ny 1 sy 2 ary 3. Amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana anay ianao, Jehovah, ampianaroany ny didinao, ny morotro ny endriko ny lalàna fitsipika rehetra natao ny vavanao. Ny lalàn'ny teny vavolombelonao no hifaliako, tahaka ny hifaliako amin'ny harena rehetra. Ny didinao no izay nitsaingo, ary hodiniko ny lalànao. Ny didinao no iraviravoko, tsy ho adoniko ny teninao. Asisoa mpanomponao, mba ho velona ka hitandrina ny teninao. Ampahirato ny masoko, ka hitako manazava mahagaga amin'ny lalànao. Amen. Mitera sy mankalaza ary misaotra anao izahay ry Andriamanitra rainay io, fa nitao aminao indray izahay ka afaka manatokana anao.
hiaino sy andray ny teny fiainana tolotra ho anay. Mankalaza anao izahay no ny fitiavanao anay tao amin'ny Jesosy Kristy zanakao, izay nomenao hamonjy anay satria Andriamanitra tsara ianao, masina ary be fitiavana. Mideranao ihany koa izahay no ny soa rehetra nomenao anay, dia izay fantatray sy izay tsy tsaroanay koa nefa hivelomanay isan'andro. Ankehitriny ary mangataka amin'ny fanahinao izahay mba hiasa amin'ny isam-batan'olona mandritra izao fampoam-pivavahana izao, ahafahanay mifantoka tsara aminao, mandray sy mivelona ny teninao, mba hitombohanay hiady tsara isan'andro amin'ny fitondran-tena masina. Tanterao sy hamariny hoe Tompo ny teninao, ny amin'ny fanatrianao ny olona mivory amin'ny anaranao, fa mangetahetanao izahay. Ho voninahitra ao anie izao fotoana iombonanay eto izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, lohan'ny fiangonana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Satria efa nanota teo imasin'Andriamanitra avokoa isika rehetra, ary efa nany tahaka ny ondry very, dia aoka isika hanantona ny Tompo, hiaiko ny fahotantsika eo anatrehana. Miaro izany anefa dia ho ataontsika ny hira faharoa amby 551. Miondrika eto anatrehana izahay, mibebaka noho ny ratsy no eritreretin'ny sainay sy notonoho ny vavanay ary nataon'ny tananay. Manenjika anay ny fieritreretanay noho ny heloka vitanay. Nataonay tokoa izay mahateritra sy mampalahelo anao, tsy mba nanaraka ny sitraponao izahay, fa denanao izay heverinay fa mahasoanay. Nefa Tompo, noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary ny famindraponao lehibe sy mahagaga, dia tsy notsarovanao ny fahotanay. Koa indreto izahay manantona anao, mangataka fonana aminao, mamindrafo aminay ry tombotsaro, ary avozo ny fanahinay, hofinena ny fanahinao masina. Ka izy anie no hanetsika fatratra ny fonay, andavanay ny ota rehetra sy tombohanay amin'ny fahamasinana. Tehirizo eo ampelantananao izahay, fa tsy misy maharombaka ny eo an-tananao. Miaraka amin'ny fiangonana, riranay be famindrapo, mitalao aminao izahay, mamelany ny elokay, dio izay ho afa-pahotana, sasao izay mba ho afa-keloka, ary avozo ny fanahinay mba ho vombany ho anao. Fitiavan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatahany aminao. Amen. She
ny Andriamantsika dia Andriamanitra memindra fo sy miantra, Andriamanitra maharo-po sady be famindrapo. Koa raha mibebaka tamin'ny fonao marina ianao, dia raisy am-pitsanganana ny famelan-keloka toy ny ianao ankehitriny. Mitsangana amin'ny fiangonana. Hoy ny Tompo, olona hitady sy hamonjy mivery. Ny zanak'olona manana fahefana ety ambony tany hamela heloka, koa hamatoky anaka vao avela ny helokao. Finoanao efa namonjy anao, mandeha anao mantsara, ary amin'izao sy izao dia aza manota intsony. Amen. Hira fa 700 ny 53. Ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany amin'ny olona kasitrahany. Mialohan'ny vavaka sy ny vakiteny dia ho ataontsika ny hira fanampin'ny fahaenina. Mandritra izany dia mangataka an'ireo tompon'anjara handrosa aty anoloana. Coffee.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous allons lire et écouter ta parole. Dispose nos cœurs à la recevoir et à la mettre en pratique, car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Au nom de Jésus, Amen. Nous commençons la lecture dans Proverbes chapitre 22 et ensuite versets 17 à 21. Je lis au nom de Jésus. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique tout. 14 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. Je lis au nom de Jésus. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Je vous invite à la lecture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 1 à 17. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, versets 1 à 17. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, la parole existait déjà. La parole avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y a eu un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croie par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, éclairait tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non
du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui qui à propos duquel j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Amen. Iaraka ivavaka isika tompoko. Sany tokoa tompony iranay. Mitenenanao araka ny fombanao Jesosy eo. Satria manakambara aminay mandrakariva ianao. Fa tsy misy fonao very zahay na dia iray akory ara-tompo. Dia izany mitenenanao aminay, hanamboaranao anay, hanefenao aminay, koa mitenena ary tompo fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Petraka ny fiangonana. Ampitomboina ho amintsika rehetra ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza, ka na rehefa antitra aza izy tsy hiala amin'izany. Izany tenin'Andriamanitra izany no nofidian'ny sampana sekolin'ny tenin'Andriamanitra anorenana izao isan-taonana izao. Tenin'Andriamanitra mivantana ihany koa amintsika ray aman-dreny amin'izao alahady fankalazana ny fetin'ny ray izao. Mirary soa ho antsika ray mpianakaviana rehetra, ary izany firaritsony izany isika ray mpianakaviana rehetra ny raha anatrika ny tompo samy teny hoe tompo indreto izaho sy ny zaza nomenao ahy. Andininy malaza momba ny fanabeazana ity tenin'Andriamanitra nomenantsika ity. Teny efa fantatra, teny efa fandre matetika, teny ay tsy anjery mihitsy aza. Tsy ilay teny ay tsy anjery no enina, fa ilay teny iainana, ilay teny fiainana ho fanazavana ny olona. Noho ny fahasoavany sy ny famindram-pony dia averin'Andriamanitra amintsika izany teny izany anio, mba azahoan'ny fiangonana mieritreritra, azahoan'ny mpanabe mieritreritra, azahoan'ny ray aman-dreny mieritreritra sy manavao indray
ny fitaisanany zanany hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Koa anio ary dia ny loha hevitra mihitsy no anovozantsika hery ary ampiraisitsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo izany. Ary dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika anio fa voalohany ny kristianina manazatra ny zanany amin'ny lalana tokony alehany dia kristianina feno fitiavana an'Andriamanitra, miaina sy mivelona ary mivoky ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Faharoa, resahan'ny tenin'Andriamanitra eto koa fa ny kristianina manazatra ny zanany amin'ny lalana tokony alehany dia kristianina mampianatra sy mamahana ny zanany ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Efa mahazatra eo amin'ny fiarahamonina ny mihevitra sy manilika fa anjaran'ny fiangonana samirery ny mitaiza ara-panahy ankizy sy ny mampianatra ny soratra masina. Ary dia mihevitra fa ampy ny fandefasana azy ireo ao amin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra, ampy ny fianarana ny soratra masina. Toerana iray anovozana fahalalana ara-tsaina ihany koa ny sekoly dia alefantsika ny zanatsika. Ary rehefa eo koa ny fitaizana ara-batana, ny fanatanjahantena sy ny fitsaboana ary ny fanomezana sakafo mba ho salama ny zaza. Ary rehefa amin'izany dia maro ny ray aman-dreny no mametra-panontaniana hoe fa nahoana ny zanantsika na dia notaizana tamin'ireny aza no mbola misy ny manihy. Ao amin'ny epistily faharoa nosoratan'i Jaona, 4 dia misy tenin'Andriamanitra mahafinaritra nefa sady mampieritreritra lalina mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Faly indrindra aho satria misy hitako ny zanako sasany mandeha amin'ny fahamarinana araka ny nandraisantsika ny didy tamin'iray. Faly Jaona satria nahita ny zanaka sasany mandeha tamin'ny fahamarinana. Didy avy amin'Andriamanitra mantsy ny fitaizana ny zaza amin'ny fahamarinana. Fa azo no heverina koa na faly indrindra ary Jaona fa tena ho ampoky ny hafaliana izy raha ny zanany rehetra no nandeha tamin'ny fahamarinana. Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza ka na rehefa antitra ary izy tsy hiala amin'izany. Ao amin'ny Jaona novakiana tamintsika teo ny sasany dia nandeha tamin'ny fahamarinana, ny sasany tsy nandeha tamin'ny fahamarinana. Tsy nandeha tamin'ny fahamarinana ny sasany satria tsy napetraka tamin'ny toerana misy azy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy napetraka tamin'ny toerana misy azy ilay mpampianatra tsara indrindra. Sarotiny dia sarotiny mafy isika ray aman-dreny amin'ny fanabeazana ny zanantsika ara-tsaina. Impiry tokoa moa isika ray aman-dreny no manao fiambenana andro, manao fiambenana maraina, hariva, na mianatra lesona ny zanantsika na tsy mianatra lesona, na mahavita enti-mody ny zanantsika na tsy mahavita, ary tsy manaiky mihitsy, tsy tafandrimandry raha tsy efa mahazo antoka fa ain'ilay zaza tsara ny lesona nampianarina azy. Fa firy amintsika ray aman-dreny no nanara-maso ny fianaran'ny zanantsika ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra. Firy amintsika ray aman-dreny no mampianatra ny tenin'Andriamanitra ary sarotiny amin'izany mandra-pititry ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny sain'ny zanantsika. Ao amin'ny Genesis 1:1 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra. Izany teny izany no manomboka ny Baiboly manontolo
Ary amafisy ny filazantsara ny jaona toko voalohany andininy voalohany izay novakiana tamintsika teo izany. Andriamanitra no voalohany, izy no antom-pisitsika. Izy no voalohany mihevitra ny amin'ny fanambadiana na nome taranaka antsika mba hivelaran'ny fahatsarany maha-olona antsika, satria izy no niteny hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady-saza ho azy izy. Izy no voalohany namolavola ny hevitra mahasoa antsika rehetra, ahasambatra antsika manomboka ao an-tokantranontsika. Ny fanontaniana lehibe indrindra ary dia izao: tena voalohany eo amin'ny fiainantsika manokana ve Andriamanitra, sa mandefitra amin'ny zavatra rehetra atao sy iainana? Ka rehefa mazoto fao mivavaka, rehefa manam-potoana kely mamaky ny tenin'Andriamanitra, rehefa alahady ihany vao mandre ny tenin'Andriamanitra, laharana fahafiry ao an-tokantranontsika Andriamanitra. Raha lahatra ny zavatra mahamaika amintsika mianakavy ao an-tokantrano, laharana fahafiry Andriamanitra. Fa ny tena toerany tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Mba ahafahantsika mametraka amin'ny toerana misy azy an'Andriamanitra, ka azahoantsika manazatra ny zanantsika amin'ny lalana tokony alehany, dia ndeha ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra izay manambara ny sitrapony sy mampianatra antsika amin'izay tokony atao amin'ny fitaizana ny ankohonana. Ao amin'ny Deutéronomie toko 9:4 ka hatramin'ny 7 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: mihainory Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany, ary tiavan'ny Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Aoka ao am-ponao izao teny andidiko anao anio izao, dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-trano ianao, na mandeha, na eny an-dalana, na mandry, na mifo. Ary fehezo famantarana eo amin'ny tananao ireny, ary aoka ho fehy fampahatserovana eo ambonin'ny andrinao. Ary soraty amin'ny tolam-baravarany tananao, ny tranonao sy eo amin'ny varavaranao. Eny an-dalana ho any amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely tamina nomezan'Andriamanitra izany didiny izany. Isika izao no Israely vaovao, ary ety an-dalana ho any amin'ny tany Kanana ny lanitra isika izao. Raha io tenin'Andriamanitra io ny tiniana, dia miantefa voalohany amin'ny ray aman-dreny ny didin'Andriamanitra. Miantso ny ray aman-dreny izy hiaina feno ny fitiavana azy. Ny fitiavan'Andriamanitra mantsy dia efa nasehony antsika tamin'ny porofo 3 lehibe, fa ny iray nanome ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Ary ny zanaka nanolotra ny ainy ho fanavotana antsika, ary ny raisiny zanaka nanome ny fanahy masina antsika, ho mpitaridalana antsika, mpananatra antsika, mpampahery antsika. Raha tsorona dia izao, feno ny fanehom-pitiavana nataon'Andriamanitra amiko sy aminao, hoe tianao aho ary fitiavana mandrakizay ny tiavako anao. Dia antsoiny izany fitiavana izany sika, hitian'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra sy ny fanahitsika rehetra, ny saitsika rehetra ary ny herintsika rehetra. Izany hoe anjarantsika kosa izao no manam-porofo aminy, fa isika koa dia tia azy, ka tsy misy izay antsika tsy atolontsika azy hitiavana azy. Ny fontsika amin'ity, ny fanahitsika mivavaka, ny saitsika mandinika, ny herintsika miasa, atolotra anjakan'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Rehefa ny malala ao amin'ny Tompo,
tao amin'ny tenin'Andriamanitra isika anio mba ho ray aman-dreny modely, mendrika arahana modely amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Tsy mianatra zavatra tsy hitany ny ankizy, fa ny zavatra iainany ao an-trano ao dia izay ny fiainany. Asa isika ray aman-dreny izay lehibe tany Madagasikara raha mahatadidy ny ankizy manao tantara amin'ny vatokely. Fa izay zavatra rehetra miseho ao an-tokantranontsika ao voaka tantara daholo eny an-tokotany. Raha miady dada sy neny dia niady ny dada sy neny ny atao amin'ilay vatokely. Raha miresaka tenin'Andriamanitra dada sy neny dia resaka pastera no atao amin'ilay vatokely. Tsy mianatra zavatra tsy hitany ny ankizy. Aoka ho modely amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, ho modely amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra sy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ray aman-dreny manana fiainam-panahy, manana fifandraisana feno amin'Andriamanitra. Ray aman-dreny mivavaka amin'ny fotoana rehetra, ka na inona ataony dada sy neny dia ho modely ho an'ny ankizy. Ray aman-dreny hitan'ny ankizy mamaky sy mankamamy ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Hitan'ny zanaka fa tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra, ny fanahy rehetra, ny hery rehetra. Rehefa mandatsaka po isika ray aman-dreny dia didin'Andriamanitra ampianatra ny zanantsika sy resaka amin'izy ireo ny tenin'Andriamanitra amin'ny zanany isan'andro. Zaro amin'ny lalana tokony alehany. Ny efa zatra no afaka manazatra. Tsy tian'Andriamanitra ianona fotsiny amin'ny fanomezana baiboly isika, na hiteny hoe mandehana mianatra sekoly alahady, na hiteny hoe mandehana mba mianatra soratra masina tahaka ny zanak'Rianina, fa didiny iresaka amin'ny zanantsika ny tenin'Andriamanitra izay efa nilatsaka tao am-botsika. Tao amin'ny boky ny Obolana toko 2:20 ka hatramin'ny 1:20 izay novakiana tamintsika teo dia ahitantsika endrika mahafinaritra indrindra. Fa tahaka ny ray miresaka amin'ny zanany, ny ray miresaka, ny zanaka miaino, ary manafatrafatra sy mananatra ny zanaka ny rainy, dia miteny mihitsiny hoe anaka, tonga lany ny sofinao, eno tsara izay lazaiko, fa sarobidy indrindra ny tenin'Andriamanitra ambarako aminao. Raha mikasika ny fotoana indray amin'izay tian'Andriamanitra ataontsika amin'ny fitaizana ny zanantsika, dia tsy voafetra izany, tsy andro ray na andro vitsivitsy ao anatin'ny herinandro, tsy isana alahady ihany, tsy toerana na faritra voafetra ihany koa, fa amin'ny fotoana sy ny toerana rehetra iarahana amin'ny zanaka, satria voalaza hoe na mandeha na ao an-trano na any an-dalana na mandry na mifo. Raha fehezina dia hoe naiza misy anao, ninona ataonao, dia teneno amin'ny zanakao ny sitrapon'Andriamanitra. Zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza. Tsy mitombina ny hoe zaro raha indraindray ihany, raha isan'alahady ihany, fa ny hoe zaro fahazarana fiainana. Ankoatr'izay dia mbola didin'Andriamanitra ihany koa ny isian'ny famantarana eo amin'ny tanana ho fampatsiarovana naiza alehany. Ary voalazany ihany koa fa ny tokantrano tsirairay dia isy izany famantarana izany eny amin'ny varavarana sy ny andrin'ny trano. Ny andro izao tontolo izao, zanak'izao tontolo izao, soratra masina dia feno sarina artista na mpihira ny rindrina, ary dia miaino an'izany izy, tsy mijanona mihitsy. Ary ny rindrina ihany koa dia asian'ny ray aman-dreny ny tenin'ireo izay every ny olon-kendry
ahasony zanany. Ambakan'izany ve isika kristianina fa ilay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka no miteny amintsika hoe asio famantarana eny amin'ny varavarana sy ny andrin-trano. Ka raha misy soratra toy izao, maka ohatra iray fotsiny tsika eo amin'ny tolam-baravarana, misy soratra hoe hotahiny ianao raha mivoaka, dia hotahiny ianao raha miditra, dia manompo eo amin'ny masonao dia feno fifaliana ianao eny an-dalana. Tsy misy ahiahy satria fantatrao fa mitahy ianao Andriamanitra na mivoaka ianao. Miditra indray ianao dia mahita izay tenin'Andriamanitra izay, dia feno fisaorana sy fiderana satria voatahy ao an-tokantrano. Ry kristianina malala, ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika fa ny ray aman-dreny no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampianarana ny sitrapon'Andriamanitra ny zanaka. Satria isika ray aman-dreny manko no miara-miaina isan'andro sy amin'ny fotoana maharitra indrindra amin'ny zanakitsika. Saro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza, ka na rehefa antitra azy izy tsy ala amin'izany. Raha fehezina dia efa hatrany am-piandohana no noditian'Andriamanitra ho tonga fiainany ankonana ny fitiavana azy sy ny fiarahana aminy. Ohatra iray no raisintsika ny tantaran'ny Timoty tao amin'ny Timoty 2:7-7 ka hatramin'ny 7 izay novakiana tamintsika teo. Voalazan'ny Paoly fa tsy noho ny fampianarany ihany no nahatonga ny Timoty ny tombo ara-panahy. Voalazany fa atry ny fony mbola zaza izy dia efa nahalala ny soratra masina. Fa ianao kosa dia mahareta amin'ny zavatra ny anaranao sy nampinonanao, fa atry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina. Tombontsoa lehibe nananany Timoty ny fahalalany ny soratra masina fony izy dia izy mbola zaza, ka dia nitombo tamin'izany tenin'Andriamanitra izany izy. Voataizany Loiza renibeny sy Sionika reniny tamin'ny finoana tsy metsara velatsy araka ny Timoty 2:1-5. Mahantra indrindra ry havana ny ankizy tsy mba voataiza amin'ny tenin'Andriamanitra. Mahantra indrindra ny ankizy tsy mba manana mpampianatra ny tenin'Andriamanitra. Mampatsiaro fianakaviana iray izay niara-ny sakafo tamin'ny fianakaviana kristianina iray. Raha nahita ireo ankonana ireo izay amin'ny resaka rehetra nisy teo ambony latabatra dia miresaka ny fahatsaran'Andriamanitra, mitodika any amin'Andriamanitra foana ny resaka, milaza ny fahatsarany, ny fiainany. Dia nahatsapa ilay fianakaviana iray ary tena nalahelo, dia niteny hoe mahafinaritra be ny miaino anareo sy ny zanakareo fa tena mahalala ny tenin'Andriamanitra ny zanakareo. Fa ny zanakay kosa dia mahatsiaro zahay fa malahelo ary misy banga, fa na dia tafita teo amin'ny fianarany ary izy dia mahatsiaro zahay fa mahantra ny zanakay satria tsy mba manana izany tenin'Andriamanitra izany, tsy mba notezaina tamin'izany tenin'Andriamanitra izany. Voalazany manam-pahaizana kristianina fa ny zavatra ampianarina ny ankizy ao anatin'ny 7 taona voalohany iainany dia mamolavola ilay zaza, izany hoe misy ankony eo amin'ny fiainany manontolo. Ary izany dia amafisy ny tenin'Andriamanitra hoe ka na dia antitra azy izy tsy hiala amin'izany. Fa atry ny fony vao zaza ianao ry Timoty no efa nahalala ny soratra masina. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika ny ry havana fa ilaintsika ny mampianatra ny ankizy ny tenin'Andriamanitra. Marina fa tsy mora izany, marina fa tsy vetivety ny manofana na mampianatra ny zanantsika. Nefa eo koa Jesosy ilay mpampianatra tsara indrindra, fa sarobidy loatra koa ny mitory ny mampianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny ankizy. Dia mbola tsy pian'ny Paoly ihany ny zany
fahasarobidiny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fampianarana ny ankizy izany ao amin'ny 2:20 izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Toy ny milazo Paoly hoe ampy ny tenin'Andriamanitra, feno ny tenin'Andriamanitra, arena sarobidy ny tenin'Andriamanitra, miteraka ako ny mahavelona, mahasoa ho an'ny fiainantsika manontolo sy ny taranantsika. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, andraikitry ny ray aman-dreny ny mampianatra ny sitrapon'Andriamanitra ny zanany. Isika ray aman-dreny dia nanao fanekena tamin'Andriamanitra tamin'ny nanolorantsika ny zanantsika atao batisa. Averiko kely eto izany fanekena izany. Samy anao izay zakantsika ka hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy ho isan'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Isika izay nanao izany fanekena tamin'Andriamanitra izany no hitenenany hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zanakao fa na rehefa antitra azy izy tsy hiala amin'izany. Tao amin'ny tenin'Andriamanitra ary sika anio, ahatsiaro izany fanekena nataontsika tamin'izany. Tao amin'ny tenin'Andriamanitra anavao ny fanekena nataontsika tamin'ny batisa ary tsarovy fa ho adinin'Andriamanitra amin'izany isika. Nambaran'ny tenin'Andriamanitra tamintsika koa fa tsy mijanona ho fahalalana fotsiny ihany izany, fa tena tokony ho hitan'ireo zanaka taratra eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ka isika rehetra samy ho sahijoro vavolombelona tahaka ny Paoly, manao fanampy tamin'ny tomoto zanany raha nanafatra azy fa ny fampianarany rehetra dia mifanaraka tamin'ny toetrany avokoa. Tomoto 2:7-10 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako. Ry kristianina malala, ampianarin'ny tenin'Andriamanitra isika mba ahafahantsika mampianatra ny zanantsika, dia isika mihitsy aloha no mpianatra Jesosy Kristy ilay mpampianatra tsara. Ny tena mpianatra Jesosy? Ny tena mpianatra Jesosy ve? Raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Tsy mety ny mandeha amin'ny saina sy ny fahalalana maha-olombelona fotsiny, fa ny fahendren'izao tontolo izao manko dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary misy lalana ataon'olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no hiafarany. Hatreto angamba dia mbola tsy nampianarinao soratra masina ny zanakao, mbola tsy nampianatra soratra masina ny zanakao ianao, fa ny antehatra fotsiny tamin'ny fiangonana sy ny mpitandrina sy ny mpampianatra ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra. Anio ny Tompo manatona antsika, tsy mijery ny tsy fahatanterantsika izy, na mijery izay tsara rehetra tokony ho nataontsika nefa tsy vitantsika, fa Andriamanitra tsy mijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra hibebaka amin'izao tontolo izao. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, tsy nisy tanteraka tamin'izany fitaizana izany isika, araka izay tena nitakian'Andriamanitra tamintsika. Anio ary isika dia tomy ny tenin'Andriamanitra, hiverina, andinika izay sitrapon'Andriamanitra ahatonga ny zanantsika ho velona tokoa ao amin'Andriamanitra. Ary mila mibebaka isika, mila mino fa Jesosy Kristy maty noho ny nitondran'ny otantsika, voalefina noho ny fahadisoantsika sy ny torotoronina noho ny elontsika, ny fampijaliana azy ny nazahoantsika fihavanana tamin'Andriamanitra ary ny diakapoka tamin'ny nahasitranana antsika. Anio, raha mino izany fanavaozan'ny famonjena nentin' Jesosy Kristy izany sika, dia
andray an' jesosy kristy ao am-po marina fa efa nandray azy tsika kanefa tsy mbola niaina tanteraka tamin'ny sitrapony amin'izay tokony hitaizana ny zanantsika ary andatsaka-poza ny tenin'andriamanitra izany dia omeny hery isika ho tonga zanak'andriamanitra fa raha misy olona ao amin'i kristy dia olom-baovao izy mbola tsy tara izao ampandrosoy ao am-ponao jesosy ao an-tokantranonao ny tompo aza vela hiandry eo ambaravarana fotsiny izy fa te hanazatra anao izy te hampianatra anao izy ary te hampianatra ny zanaka koa voasoratra hoe minoan' jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao amin'izao alahady isan-taonany sampana sekoly ny tenin'andriamanitra izao amin'izao alahady ankalazana amin'ny fetiny iray izao dia miteny amintsika ny tenin'andriamanitra hoe saro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza rehefa antitra aza izy tsy hiala amin'izany misaotra an'andriamanitra lehibe tsika fa nomeny ny sekoly ny tenin'andriamanitra misaotra an'andriamanitra lehibe tsika fa nomeny mpampianatra hampianatra ny tenin'andriamanitra izay andriamanitra raha teo no mifidy azy ireny misaotra an'andriamanitra lehibe koa tsika fa nomeny ray aman-dreny mpitandrina izay manao ny hainy tsy ho zavatra amin'ny fampianarana antsika ny soratra masina tsy feno tsy ampoko ny tenin'andriamanitra nefa isika sy ny zanantsika raha tsy miaina sy mivelona ary mivoky ny tenin'andriamanitra amin'ny toerana rehetra misy antsika koa ny afatra avy amin'ny tenin'andriamanitra sy ny afatra avy amin'ny sekolin'ny tenin'andriamanitra ho antsika fiangonana mba ahatanteraka tsara ny fitaizam-panahy arak'izay ankasitrahan'andriamanitra dia ny anaovantsika aloha laharana ny fananganana alitara ao an-tokantranontsika ka amin'izany dia atomboka amin'ny vavaka miaraka amin'ny zanaka ny tontolon'andro vao maraina misaotra ny tompo no famindram-pony ary mametraka amin'ny tompo ny fiainana manontolo mandritry ny tontolon'andro ary faranana miaraka amin'ny zanaka amin'ny andro amin'ny alalan'ny faranana miaraka amin'ny zanaka amin'ny vavaka amin'ny alalan'ny fotoam-bavaka ny fianakaviana ny tontolon'andro nomeny fa tsara indrindra izany aleo ny ankizy hianatra lesona impito ao amin'ny tompo vao mianatra lesona fa voasoratra hoe ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany fa anampoanareo ny zavatra rehetra fa raha manao izany sika rehetra dia ho tanteraka ny olon'andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra koa anio ary zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza araka izay toromarika nomen'andriamanitra anao androany dia ho tanteraka amintsika ny tenin'ny jaona tany amin'ny epistiliny jaona toko 2 fa ilay sasany hosoloantsika rehetra faly indrindra aho satria hitako ny zanako rehetra mandeha amin'ny fahamarinana araka ny nandraisana ny didy tamin'iray ho an'andriamanitra irereny ny voninahitra ary ho antsika rehetra kosa ny fampaherezana sy ny fanavaozana avy amin'ny tenin'andriamanitra amen
Awatanu ni Jehovah, Samatiza manakeri, awakiri gemina, awamani, fiderana samatiza mitue, Jawatanu ni Yahweh jinja, mideranao, manjaka iva, Jehovah, Samatiza manakeri, awakiri, awamani, fiderana samatiza mitue, Jawatanu ni Yahweh jinja, mideranao, manjaka iva, Samatiza manakeri, manakeri viamina Yahweh jinja, Samatiza mituenja, awami Yahweh jinja, masuanu nana, upiaru sadi wapiga niku, masuanu nana, upiaru sadi wapiga niku, eto potate, eto pohejo, zemosuta, hajemari chozere wize, famusucha. Samatiza manakeri, manakeri viamina Yahweh jinja, Samatiza mituenja, awami Yahweh jinja, masuanu nana, upiaru sadi wapiga niku, masuanu nana, upiaru sadi wapiga niku, eto potate, eto pohejo, zemosuta, hajemari chozere wize, famusucha. Rehefa avy nandre niafatra avy amin'ny ten'Andriamanitra isika dia andeha iarahantsika manonona ny fanekempinoana izay iraisantsika amin'ny fiangonana rehetra manao manerana izao tontolo izao. Tsangana ny fiangonana. Mino an'Andriamanitra iray tsy toa, mpananatra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy izany iray tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virtsiny, nijara nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazofijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mangataka ny tompona andraikitra hanao izany.
dia mbola ampifaliana trany ry havana ny ara-banantsika anio amin'ny analan'ny mpitandrina sy ny komite FPMA Toulouse ho an'izay manatrika eto sy ireo any amin'ny tokantrantsika tsirairay avy any amin'ny alalan'ny YouTube. Miaraba ihany koa ny ray mpianakaviana rehetra ary ny sampana STA izay mankalaza ny isan-taonany anio. Vaovao nasionaly. Taratasy fisaorana avy amin'ny Ramatoa Seheno Randria Manantsoa. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, saotra n'Andriamanitra lehibe izahay, fianakavian'ny tompoklahy pasteur Zouzou Randria Manantsoa noho ny fitantanany sy ny fandaminany ny fiainanay. Saotra nareo ihany koa ny amin'ny fitrotroanareo ambavaka amin'ny pasteur Fony Fahavelony Fony izy narary. Rehefa nodimandry izy dia mbola teo ihany koa ianareo naneho ny fifankatiavan'ny prala ary ny fanotrona ihany koa tamin'ny fampom-pivavahana niraisana ny 30 Mey 2020 lasa teo ho fisaorana n'Andriamanitra sy ho fitondranam-bavaka sy fampaherezana ny fianakaviana. Tsy nonona tamin'izany anefa ianareo fa mbola nanao tanana miara-milanja, soroka miara-milanja tamin'ny kaniote izay avo roeny ho fampidina tanindrazana ny vatamangatsiakan'ny pasteur. Saotra indrindra tompoko, tsy voavaliny mianakavina nataonareo fa ao Andriamanitra ilay tombonitsika amaly fitianareo rehetra. Isaorany manokana etona koa ny fiangonana rahavavy maro izay naneho ny fiara-miory tamin'ny FPMA. Ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra no hanonitra ny laninareo rehetra. Misaotra tompoko. Manao velomanareo izahay ny voninahitra man'Andriamanitra ireriany. Ramatoa Seheno Randria Manantsoa. Taratasy fisaorana avy amin'ny Birao Fohibe, faritany Atsimo Atsinanana, ny tafo Nice. Hoy ny soratra masina: miara mifaly amin'izay mifaly, miara mitomany amin'izay mitomany. Raha mijaly ny zavatra anankiray anisan'ny tena, dia miara mijaly avokoa ny zavatra rehetra anisan'ny tena. Fa raha omem-boninahitra ny zavatra anankiray anisan'ny tena, dia miara faly, miara mifaly avokoa ny zavatra rehetra anisan'ny tena. Romanina 2:20, 10:10 hatramin'ny 10:10 ary ny Korintiana 2:12, 10:4. No tanterahinareo izany tamin'ny alalan'ny taratasy marobe nalefanareo sy ny antso atarobe nataonareo ho fampiherezana anay. Tamin'ny fitondranareo anay amin'ny bavaka, tamin'ny fikarakaranareo sy ny fiombonanareo tamin'ny fanompoam-pivavahana nasionaly izay nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny tondrana amin'ny bavaka ny fianakavian'ny pasteur Zouzou Randria Manantsoa, natao tamin'ny asabotsy 30 Mey lasa teo. Ary ny fahatongavanareo taty Nice tamin'ny fanompoam-pivavahana izay natao tamin'ny alatsinainy 9 Jona tao amin'ny chapelle ny Atane alohan'ny anganon-drazana akany Madagasikara. Ary mariky ny fiarantsika mitondra izay mavesatra dia naranareo vola mankarena izany tamin'ny fandraisanareo anjara tamin'ny kaniote izay nentomanana ny fampidinan'ny razana. Ny ambo moa dia atolotra amin'ny anaran'ny FPMA manontolo ho fanampina ny vadina velan'ny mpitandrina sy ireo zanany kamboty. Mba hisiny mangarahara dia indreo omenanareo ny vola niditra sy mivoaka anio 19 Jona 2020. Kaniote 16 201 €14. Taxe 2,9%. Litchi 483 €36. Chèque voirie 5 000 €. Facture pompe funèbre 7 204 €84. Nyambony 13 996 €30. Ny fandevenana dia efa notanterahana tamin'ny asabotsy fa 13 Jona lasa teo. Maneho tonany fisaorana sy ny fankasitrananareo rehetra izahay no ny faneho-pitiavana nasehonareo. Indraminay ho anareo ny teny amin'ny soratra masina manao hoe: fa mitanany toko nomeny ny tompo, ka ampaheranareo sady hiaro anareo tsy ho azon'ilay ratsy. Ary omeny tompo fitokiana izahay ny momba anareo, ka azony antoka fa ny zavatra amemperanay anareo dia fataonareo sahady mbola ataonareo hatrany. Tesalonianina 2, toko 7, 7 sy 4.
mametraka anareo ambany fitahin'Andriamanitra mandrakariva. Fitaombavaka mikasika ny fotoana fitaombavaka nasionaly amin'ny fatrora sy fitoro ariva isan'andro dia azontsika jerena ao amin'ny tranokala fpma.church.news ny vaovao rehetra. Manentana antsika anaraka izany hatrany. Vaovao tafo famangina manjo ho tanterahan'androany ny famangina ny fianakaviana Ramamonjosoa Heriniaina sy Any Malala ary Ramamonjosoa Weltahiana izay namony reniny. Rojombavaka mampatsiahy antsika fa misy ihany koa ny rojombavaka isan'andro. Ny tableau mirakitra ny sujet de prière dia efa nalefa ny vondron'asa fiainam-piangonana sy ny diakon'ny valatrany any amintsika. Rakitra sy adidy miantso fanahy sitrapo eny Ambarao izany. Amosa 4:4-5. Ny fandaovana ny adidy sy rakitra ary fanahy-pisaorana dia azontsika atao amin'ny alalan'ny virement, chèque alefa any amin'ny mpitambola amin'ny fiangonana, carte bancaire amin'ny alalan'ny roy Elo Aso. Izany dia afaka atao koa amin'ny tranokalan'ny FPMA, fpma-toulouse.com, rubrique vondron'asa vola sy fananana, izay ahitanao torolalana manazava ny fanaovana azy. Afaka manao izany koa isika rehefa mirava ny fampoam-pivavahana ka isy arina anasianan'izany eo am-pivoahana. Angaviny indrindra isika mba anohatra ny anton'ireo fandraisana anjara ireo na ho rakitra, na adidy, na rakim-pisaorana. Dia tsarovy ry havana fa ny manome amin'ny fifaliana nakasitrahan'ny tompo. Sampana tily. Miara-mankalazan'i Jehova amiko. Hiara-manandratra ny anarany isika. Salamo 4:30 ny andinin'ny 9. Ho fankalazana ny fetim-pirenena malagasy sy ny fanamarihana ny 80 taona ny fahaleovantaona Madagasikara dia manasa antsika rehetra ny sampana tily hiara-kilalao ny asabotsy 20 Jona 2024 amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Noho ny tsy mbola ahafahantsika mivorivory anefa dia ho tanterahana amin'ny alalan'ny visioconférence izany kampitaina amintsika manaraka ny roy ifandraisana. Ny mpianakavy no asaina handray anjara amin'ny lalao isan-karazany, tononkalo, quiz soratra masina sy fahalalana any Madagasikara, hira sy dihy malagasy. Atao vonina tsy lavitra ny fitafiana sy ny kojakoja malagasy rehetra azonao raisina amin'ny fiantomboan'ny fotoana, toy izany koa ny taratasy, stylo, baiboly. Isy koa atelier mofo mena kely. Ireto avy ny ilaina amin'izany: farine, fleur de maïs, maïzena, siramamy, huile, levure. Dia manantena ny fandraisantsika anjara, hoy ny Brao Tily. Fitaombavaka ho an'ny fiangonana. Mifalia mandrakariva, mivavah, ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesaloniana 2 5:4-12 ka hatramin'ny 7:20. Asaina isika rehetra handray anjara amin'ny fitaombavaka manaraka ny zoma 20 Jona amin'ny 7:00 amin'ny alalan'ny katekomena. Isy fampianarana katekomena androany amin'ny 9:00 amin'ny alalan'ny visioconférence. Étude biblique. Isy ny étude biblique ny talata 7 Jona amin'ny 2:00 amin'ny alalan'ny visioconférence ihany koa. Izao indray ary ny diarim-piangonana. Ny fampoam-pivavahana manaraka dia amin'ny alahady 20 Jona 2024 miaraka amin'ny fiangonana Rahavavy Katolika FKMT eto amin'ny temple du Salin ihany. Misaotra an'Andriamanitra fa feno 80 taona nahazoantsika ny fahaleovantena. Hitondra mambavaka Madagasikara isika amin'izany. Araka ny fandaminana dia hiena ny isan'ny mpanatrika afaka misoratra satria miaraka amin'ny fiangonana Rahavavy FKMT isika. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.
fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay sendra mandalo na voatonga ka miaraka mivavaka amintsika eto androany ka raha misy amintsika zao voatonga eto dia angatahana mba hitsangana arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary itsofondrano amin'ny anaran'ny tompontsika. Tsy misy dia tonga amin'ny fotoana manokana hoentsika manamarika izao isan-taona ny STA izao isika mangataka ny filohan'ny sampana mba hiakatra ety ary ny filohan'ny tafo koa. Dia faly miaraba antsika amin'ny anaran'ny tompo ary miaraba ny rehetra any tokantrano ihany koa. Ny teny voalohany dia misaotra an'Andriamanitra isika mbola tafahoana eto indray amin'ity andro anio ity. Manaraka izany dia misaotra anao koa zahay pasteur ny sampana sekoly Alahady fa tena ray aman-dreny ampanahy tokoa ianao manohana ny asan'ny sekoly Alahady na tsy fikelezanao aina amin'izany. Misaotra ny komity ny sampana fito izay nandritra an'izay fotoana tsy nionan'izay dia nisy échange foana entre ny komity sy ny sampana fito amin'ny fandaminana isan-karazany dia misaotra anareo ihany koa izahay amin'ny fiara-miasa ary mamelahy aminareo misaotra manokana ny technicien sy ny vondron'asa serasera sy ny fifandraisana izay niasa be tokoa na tamin'ny fotoanan'ny culte fête des mères ny fikarakarana ny fête des mères tsy mora daholo izany fa izay mieritratra hoe tsotsotra ilay izy fa dia misaotra anareo be da be fa raha tsisy anareo tsy tanteraka izany rehetrarehetra izany. Ny fankalazana ny isan-taonan'ny sekoly Alahady dia efa nanomboka omaly tamin'ny formation izay nomen'ny pasteur ho antsika ray aman-dreny dia narahana ny atelier cookies izay narahana tamin'ny ankizy izay tena nafinaritra tokoa ary nandritra izay fihibohana izay dia ny mpampianatra sekoly Alahady dia nahatsapa fa nety taminay izany fihibohana izany satria nahazo formation izahay avy amin'ny pasteur Teddy izay manana traikefa manokana momba ny pédagogie sy pasteur Rado izay any Montpellier any La Réunion pasteur ampian'ny sekoly Alahady eto amin'ny Fatsana dia zareo nanome formation izay exceptionnel tokoa efa indimy zao zay nahazo an'izay formation izay zavatra exceptionnel ho teo satria tsy possible mihitsy izany raha ohatra ka niona isika hoe olona maro be ohatr'izay niona nanao formation raha tsisy an'iny tranga manokana iny zany tsy ho tanteraka mihitsy izay formation izay dia nahazo traikefa manokana ihany koa zany mpampianatra eto amin'ny STA tamin'iny fotoana iny. Dia misaotra anareo ray aman-dreny koa izahay noho ny fiara-miasa nalefa tany aminareo ny fampianarana sy ny lesona ho an'ny ankizy ary raha tsy nanohy izany ianareo dia tsy tanteraka koa izany dia mbola misaotra anareo araka ny teny pasteur Mano hoe mbola fototra telo isika dia ny fiangonana ny sampana ary ny ray aman-dreny ary tao anatin'izany fihoboana izany dia hita tokoa fa tena niombona isika tao amin'izay asa napetraka izay. Ary farany isan-taona isika mamarana ny fampianarana dia fizarana mari-pakasitrahana androany kosa dia ny atolotra ny sekoly Alahady ho anareo dia misy ankizy anankiroa solo-tenan'ny mpianatra rehetra la chose promise à la Bible no hozarain'izy ireo amintsika. Tefisata sy Erika azafady izay arafa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
Chaque promesse dans la Bible m'appartient. Chaque chapitre, tous les versets sont les miens. Il me parle de l'amour du Seigneur. Chaque promesse dans la Bible m'appartient. Donne-moi, Seigneur, l'amour de ton nom. Donne-moi toujours la force de prier. Donne-moi l'obéissance à ta parole. Qui instruit, conseille à faire ta volonté. Rehefa malala amin'ny tompo, misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika no ity fotoana ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra ity, satria mbola noho ny fitantanan'ny tompo no ahafahantsika manokana izao fotoana izao mankalaza ny isa-taonany, na dia mbola ao anatin'ny fomba tsy mahazatra antsika ary zany, enina dia efa mifankahita eto am-piangonana, tsy dia mbola betsaka ny fepetra tsy maintsy arahany. Kanefa mino isika fa ny tompo no mandahatra izany rehetra izany ka isaorantsika ny anarany. Miaraba manokana ny sampana STA, ny birao ny sampana STA, ny mpampianatra sekoly alahady rehetrarehetra. Misaotra anareo nitaizany ankizy nandritra izay herintaona izay. Nandalo fitsapana koa ianareo satria tao ny fibohana ka tsy afaka nanatosa ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny ankizy araka ny fanaontsika. Nefa inonay araka ny lazain'ny filoha teo fa afaka ny fantoka bebe koa noho ny mahazatra tamin'ny tenin'Andriamanitra isika rehetra tao anatin'izay fibohana izay, ary ny deresy lasa sy voninahitra ho azy ihany satria ny tenin'Andriamanitra no tena fanilon'ny lalantsika, manazava ny lalantsika, fanilon'ny tongotritsika sy ny fanazavana lalantsika amin'ny zavatra rehetra ataontsika, koa dia isaorantsika ny tompo amin'izany fandaminana izany. Ho an'ny ankizy dia miaraba anareo koa ny fiangonana nahatratra izao isa-taona izao. Betsaka nareo ny any tokantrano, misy vitsivitsy eto. Miaraba ny dingana rehetra nahatratra izao andro lehibe izao. Andro lehibe na dia tsy mifanatry tava aritsika, afaka miravoravo amin'ny Jesosy Kristy na dia tsy mifanatry tava. Pour tous les enfants, félicitations pour cette année que vous avez terminée, même dans des circonstances un peu particulières. Continuez à être fidèle à la parole de Dieu, comme a dit notre prédicateur aujourd'hui. À Farani, dia afaka hoentsika mbavaka ny sampana STA manokana amin'ny rentrée manaraka satria irentsika mba azo aim-baovao indray ity sampana ity, izay tena andro ny fiangonana satria raha tadidinareo ny soritrasam-piangonantsika dia mifarana amin'ny hoe fiangonana mijoro tsara amin'ny tenin'Andriamanitra, ka ny sampana STA no anisan'ny ahafahantsika manao izany. Ka dia irentsika mba anana aim-baovao isika rehetra, ianareo sampana STA amin'ny fidirana amin'ny volana septambra, ary irenay fa ho betsaka ny an'olon-tena hatrany amin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra amin'ireo zanantsika, ary ho betsaka koa isika ray aman-dreny amprisika ny zanantsika anaraka ny fampianarana sekoly ny tenin'Andriamanitra. Izany dia anehoantsika hatrany ny voninahitr'Andriamanitra. Misaotra indrindra tompoko. Manatitra ny fiarabanantsika rehetra, mbola isy ihany ny fiarabana manokana ny ray. Fa arabaina manokana ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana. Tsy zoviana amintsika amin'ny mazava-dehibe ny fisian'ny sampana sekoly alahady, izay ampitondraintsika ny anarana hoe sekoly ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny FPMA Toulouse. Tsy ampy manko ny fianona toroteny isan'alahady, fa mila mianatra sy mandalina ny soratra masina isika, fa mahadiso hevitra. Noho izany dia mahadiso lalana ny tsy fahafantarana ny soratra masina hoy ny tompo.
izy tompo no miteno zany. Koa ankoatra ny fiarabana izay nataon'ny filoha teo dia mampahery ny fiangonana, mampahery ny sampana, ny mpampianatra izay tsy mikely soroka tokoa, manatanteraka ny andraikitra izay nametrahan'ny fiangonana fitokisana ho azy ireo, dia ny anatanteraka ny baikin'ny tompo hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Mampahery koa ny ray aman-dreny izay mitaiza ny zanany ho an'Andriamanitra, zany hoe mitaiza ny zanaka handeha sy hivelona araka ny sitrapon'Andriamanitra ka hizatra ny fiainan-danitra. Ary miarabako sy mampahery antsika mpianatra manomboka amin'ireo ankizy efa taona ka hatramin'ny olon-dehibe efa misy 20 taona mahery. Sika moa dia manana tompontsoa amin'ny fananana ny klasin'ny olon-dehibe na ny dingana fahasivy, dia ampaherezina daholo sika rehetrarehetra, ampaherezina ao amin'ny tompo ka engane ny fiezanareo hianatra, ny fitiavanareo hianatra ny tenin'Andriamanitra, ka hisy vokatra lehibe sy maharitra eo amin'ny fiainanareo, andraisanareo fahasoavana ary indrindra voninahitr'Andriamanitra ray. Ary mampahery ny mpampianatra manokana koa engane ka ny fiezahanareo ampianatra sy ny fandavatenanareo dia hitondra vokatra be dia be izay ankasitrahan'ny tompo anareo amin'ny fotoana hiverenany. Hivavaka isika. Tompo misaotranao zay fa tsy nanome baiko sy andraikitra ho anay fotsiny ianao tamin'ny nanoranao anay ampianatra ny olona rehetra mba hanaradian'i Kristy, hitandrina izay rehetra nandidiny. Fa miantoko azy ny fahatanterahany zany koa ianao amin'ny fomba anao anay tsiraray avy sy ny fianakaviana ary ny fiangonana. Misaotranao zay noho izao isan-taonan'ny sampana STA izao, izay sady ahatsiarovanay ny fitahianao sy ny fombanao tamin'ny lasa, ka isaoranay sy ankasitrahanay ianao, no ifampaherezanay koa ao aminao, ka dia mivavaka aminao zay mba hahatonga ny sampana sy ny asany, ny mpampianatra sy ny mpianatra koa, mba ho azavainao, ho tarihinao, ampaherezinao mandrakariva, ka makatsara sy tombo ary avokatra be, ka amen'ny tany amin'ny fahavokarany araka ny teninao. Dia ankinina aminao ny ahazon'ny fampianarana miverina amin'ny laoniny ray, ary indrindra miavao sy miatsara, ka dia no ny atakay mba ho resy izao valanaretiny izao, ka hitohizan'ny asanao amin'ny fiangonana, amin'ny filaminana sy ny fahalalana tanteraka. Dia misaotranao zay satria manome ho anay amin'ny vavaka sy ny eritreritra ianao araka ny hery izay miasa ty anatinay. Dia amin'ny anaratsoan'i Kristy. Amen. Dia tonga amin'ny fotoana manokana indray isika izay iarabana ny ray, mangataka ny filohan'ny sampana STA izay misolotena ny zanantsika rehetra koa moa zany anomboka ny fiarabana ary tohizako zany sy arahana vavaka rahateo. Dia mbola faly ny sekoly alahady miaraba ny ray rehetra izay tonga manatrika eto na izay any an-tokantrano tratra ity andro anio ity. Ao anatin'izany dia mbola zarainay aminareo ianareo no mpianakaviana, dia mbola apetraka aminareo ilay adidy ny thème ny STA teo hoe zaro amin'ny lalana tokony ho izy ny zaza, ary ao anatin'izany adidy lehibe apetraka aminareo izany dia manolotra vavaka tononkalo ny sekoly alahady ho anareo ao anatin'izany adidy apetraka aminareo izany. Dia manasa n'ilay ankizy anankidimy azafady androso aty. Les enfants, vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît.
Béni Papa. Seigneur, en ce jour particulier, journée de la fête des Pères, nous voulons te célébrer et porter en prière notre Papa. Merci Seigneur pour ce qu'il est. En lui, nous voyons ta bonté. Toi qui chaque jour, chaque matin, ne penses qu'à notre bien. Seigneur, accorde à notre papa la santé pour qu'il puisse tout assurer, toutes les missions que tu lui as confiées, la famille, l'Église et la société. Bénis-le dans son travail, soit avec lui où qu'il aille. Protège papa de toute tentation, abandonne en lui toutes tes bénédictions, préserve-le de tout mal et qu'en tout temps il soit loyal, pourvois à tous ses besoins, car tout Seigneur vient de tes mains. Bénis papa dans ses projets, aide-le à les réaliser. Donne-lui la sagesse de te glorifier dans ses prouesses, car de ta grande bienveillance, Seigneur, tu lui donnes l'intelligence. Seigneur, rappelle à papa chaque jour la grandeur de ton amour, puisse-t-il ne jamais oublier qu'en Jésus-Christ tu l'as sauvé. Bonne fête papa, Soli Deo Gloria. Dia faly miarahaba ny ray rehetra matratra ity andro ity. Raha ny marina moa tahaka ny fetin'ny reny ihany dia isan'andro ny fetin'ny ray. Kanefa dia ninina atokana ny andro tahaka izao mba nomezana lanja ary ampatsiarovana ny mahasarobidy ny ray. Ary eto dia tsara ihany ny mampatsiaro fa tompontsoa manokana nomen'Andriamanitra ho an'ny ray rehetra ny maharay. Planina n'Andriamanitra nanomboka tany amin'ny fahariana ny sy ny lahy sy ny vavy. Fanendrena izany, tsy vokatry ny kisendrasendra, fa tendrin'Andriamanitra sy fandaharan'Andriamanitra mba hatanteraka ny planinany ho an'ny zanak'olombelona ary tsy eto ihany fa hatrany an-danitra. Satria natsangana ho raim-pianakaviana mitaiza ny ankohonana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Zany ny ray sy ny reny, ary ny ray natao loham-pianakaviana ao anatin'izany. Ka mankasitraka ny tompo, mankasitraka ny tompo ny amin'izany zara tsara nomeny zany, andraikitra sarobidy tena avolenta nomeny antsika. Ary tsy nomeny antsika fotsiny ny maharay mpianakaviana, maharay koa, fa izy ray mihitsy ny modeliny zany, ilay ray tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ray izay tompony hery rehetra, tompony fahefana, nefa ny be famindram-po, be fahasoavana, maharo-po sady feno fandeferana. Izany lay modeliny ray. Tsy lay ray malemy, fa ray izay atsangan'Andriamanitra. Tsy lay ray miseho mahery koa ka manjakazaka, fa ray be fitiavana ary mahay mitsinjo sy mijery izay asoa mandrakariva ny zanany sy ny ankonany. Misaotra an'Andriamanitra lehibe noho izany sika ray. Ary dia mampahery anareo ray rehetra koa ao anatin'izany, amin'ny mahavady, amin'ny maha loham-pianakaviana, ho amin'ny maharay. Zany adidy napetraka Andriamanitra tamintsika zany, dia manaiky ara-dalana amintsika izy.
ka ny fanahy masina nomeny antsika sy ny tenin'Andriamanitra izay amanany antsika no mitarika antsika mandrakariva ahatanterahantsika izany andraikitra izany any anankiray amin'ireny izay nentiny toroteny teo zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza manomana ny zanatsika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay isika sarobidy zany andraikitra izany tanterao hatramin'ny farany ary ny tompo omba antsika rehetra ny tompo ampitombo mandrakariva ao anatintsika tsy ny farisihana ihany fa ny fahefana ny fahaizamanao ary ny tompo anentsina izay banga eo amintsika mba hahatonga ny herin'ny fahasoavany amokatra be eo amin'ny fiainantsika na dia eo aza ny fahalementsika hivavaka isika raha eo misotranao zahay ianao ilay ray mandrakizay ilay ray tsy mba mandao ilay ray tonga lafatra ilay ray feno amin'ny zavatra rehetra misotranao zay fa tianao ny zara izany tamin'ny olombelona ka noarianao laho sy vavy izy ny vavy mizara ny handraikitra eo amin'ny mahareny ny ray izay mizara izaranao ny andraikitra amin'ny mahaloha ampianakaviana ary amin'ny mahaloha rano ny taranaka miaraka amin'ireny sarobidy loatra zany isaorana ianao ankasitrahana ianao nefa vao mainka mankasitraka anao zay fa tsy avelanao irery izahay ao anatin'izany fa manaikomba anay ianao ary zany no mbola angatahanay mihoatra noho ny tamin'ny lasa nitahinao ny ray rehetra anomezanao azy zay rehetra ilainy fahendrena fahalalana hery sy tanjaka fanetretena fa indrindraindrindra fitiavana mba hahatonga ny ray kristianina rehetra ho modely ary ho ankasitrahana eo amin'ny fiainany dia misaotrany amin'ity andro natokana ho anay ity ary dia mangataka aminao zay ianao ilay mahay manao mihoatra noho izay nangatahana anome ho an'ny ray tsirairay avy izay tokony ho azy ahazahoany manatanteraka tsara ny adidy tsara sady masina napetraka ao iantsoroany dia kinina aminao ny fianakaviana izay nametrahanao azy ho safinonoko ny fiadanana sy ny fifaliana ary ny fahasambarana mandrakizay satria momba azy ilay ray mandrakizay misaotra raha io amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy Kristy amen. Mbola araka ivavaka isika. Tompo, sotranao fona tokoa izahay fa efa nampianaranao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitra, ampio izany ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizana ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izay amin'ny fitondran-tena masina ary ny teninao ny notokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Mbola misotranao ihany tokoa izay tompo raha mbola afaka nankalaza ny isan-taona ny sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra. Akinay aminao tompo ny mpampianatra sekoly alahady rehetrarehetra. Aoka ianao no hanome saina sy fahendrena azy ireo amin'izany fampitana ny teninao izany ary amin'ny fanabeazana ireo ankizy. Mbola apetraka eo am-pelantananao koa tompo ireo mpianatra rehetrarehetra. Apetraka eo am-pelantananao zareo mba hitombo ary hiroborobo amin'ny fianarana ny teninao ka ho voninahitry ny anaranao anie izany tompo ary ho tena fototra mafy tokoa hiorenan'ny fiangonanao. Amin'izao andro fankalazana ny fetiny iray izao koa dia mbola apetraka eo am-pelantananao ny raim-pianakaviana rehetra tompo. Aoka ianao no hanome fahendrena ary ampitombo ao anatiny koa ny hery tompo ahafahany manatanteraka izany adidy masina izay napetraka ao am-pelantanana izany. Ny fiangonanay koa tompo dia mbola apetraka ao am-pelantananao.
aoka ianao no hanampy ny mpanomponao tsirairay avy tompo amin'ny fanatotosana ny asanao, ary ianao mbola hitay aty fiangonana ity mba hahafahanay manohy ny fitorianany teninao eto amin'izao tontolo izao. Apetraka eo am-pelantananao koa Madagasikara tanindrazanay, apetraka eo am-pelantananao mpitondra tompo mba ianao no hanolo-tsaina azy ary ahafahany manohitra ny fanongolen'ny devoly. Dia apetraka eo am-pelantananao koa i La France izay honenanay. Aoka ianao no hitarika amin'ny mpitondra ary hanampy ny vahoaka koa ahafahanay miaina tanteraka ny fahasoavanao amin'ny honenanay eto izao. Dia izay rehetrarehetra tsy hainay tompo sy tsy voatony ny vavanay dia efa apetraka eo am-pelantananao fa satria fantatray fa ianao no mahalala ny zavatra rehetra. Dia izany vavaka izany tompo dia farana anay amin'ny vavaka nampianaranao manao hoe: Ray anay izay any an-danitra, mba masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Manay an'io izay nasazy ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny amelanay izay niheloka taminay. Aza mitondra ny amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao fanjakana sy ny hely, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay hanatanterantsika amin'ny famakiana fianakaviana Ramamonjy Erniaina sy any Malala ary Ramamonjy Eltaina izay namondreny isika izao, ka dia mangataka ny fianakaviana iroso ety aloha. Eny ry izy mianakavy, manoloana anareo eto ny solotena ny fiangonana, kanefa dia manatrika anareo na dia tsara batana aza any amin'isy tokantrano any, ny mpiray finoana ray tapo amin'ny Kristy, ary manoloana izao fahalasana ny reny be anabavy izao dia matsiaro tohina koa, satria araka ny voalaza teo hoe raha tohina ny ray amin'ny tena dia tohina ny tena manontolo. Ka dia indreto zay maneo ny fiaraha-miory aminareo, ary indrindra tia hampahery anareo ao amin'ny tompo, satria izy no tompon'ny zavatra rehetra, satria efa nividy antsika tamin'ny rany, ary indrindra efa nandresy ka manome antsika fiainana tamin'ny alalan'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ataontsika ny hira faraka amin'ny 250 entsika miantso ny fanatrehan'ny tompo. 581 andininy voalohany. Zareno aetako zay ampionona fo zareno andrandraiko ratetolany manjo
firazantsaran'ny jaona toko 720 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary ny andininy fahafito amin'ny 20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo zany. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akoa. Ao an-tranony raiky misy fitoerana maro, raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho. Fa handeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha handeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy ndraiky handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Andriamanitry ny fampiononana rehetra, izany no ilazany Paoly apôstôly ny Andriamanitsika. Andriamanitry ny fampiononana rehetra. Manome fampiononana feno, manome fampiononana mandrakizay, zay mahafoaka ny ety sy ny ary ny Andriamanitsika. Any ka fampiononana feno, ny fampiononana rehetra dia raisitsika avy amin'Andriamanitra. Fa manome fampaherezana feno koa izy, fa anisan'ny fampiononana izany. Manoloana ny maty dia manome fanantenana izy. Andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ilay efa nandresin'ny fahafatesana, ny mialoha lalana izay rehetra maty eo amin'ny Kristy, ka mandray azy. Izy Kristy no mialoha lalana azy, ary mandray azy. Aizany misy fampiononana mihoatra noho izany. Fiainana mandrakizay, ao amin'ny fanjakana mandrakizay, zany no anjara omen'Andriamanitra ho an'izay rehetra maty ao amin'ny Kristy. Inontsika zany? Fa raha niazona ny Kristy, ny renitsika, ny anabavintsika, ny renibetsika, ny havatsika, manana n'izany fampiononana feno zany isika. Tsy lasa any amin'ny kisendrasendra, tsy lasa any amin'ny zay mampalahelo na mampamoy fo, fa lasa any amin'izay nalehan'ilay mpandresy dia Jesosy Kristy. Hanika dia ambaran'ny tompo hoe sambatra ny maty, dia izay maty ao amin'ny Kristy. Fahasambarana no anjarany. Zany ny fampiononana lehibe omen'Andriamanitra antsika, manoloana ny havantsika izay nodimandry. Fa misy fampaherezana koa omen'Andriamanitra ho an'ny velona, aza matahotra, aza malahelo. Fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Ilay Andriamanitry ny fiadanana miazona antsika ao amin'ny fandresen'i Kristy. Ilay fiadanan'Andriamanitra izay ambaran'ny Paoly hoe manoatra noho ny fahalalana rehetra, miaro ny fonareo tsy hatahotra na halahelo, ary miaro ny sainareo tsy hivezivezy, fa hibanjana ny Kristy ilay tompon'ny finoana sady mpanefa azy. Fantatr'Andriamanitra izay ataony ary nataony tamin'ny havantsika, ary fantatr'Andriamanitra izay hitondrany antsika, izay hitondrany anareo isan'andro isan'andro. Zany ny fampiononana izay ampitondray ny tenin'Andriamanitra anay ho anareo, ary dia mahereza indrindra, hivavaka isika. Tompo misaotranao izay no ty ora ity, izay amanginao reto havanay reto amin'ny alalan'ny teninao, ka ampiononanao azy amin'ny fampiononana mandrakizay sy ny fanantenana tsara amin'ny fahasoavana, izay miorina amin'ny fandresen'i Kristy sy ny fanangananao anay ho zanaka malala, piombona ny fanjakanao mandrakizay ao aminy. Mangataka aminao zay, ny mbola hiazonanao anay amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana anao, ka na dia tsy maintsy mandalo fahoriana azy zay, satria mbola eto amin'izao tontolo izao, dia manoatra noho ny mpandresy zay, satria Jesosy Kristy zanakao efa nandresy izao tontolo izao, ary efa nandresy ny fahafatesana ho anay. Dia omeo an'ny fianakaviana ny faherezana avy amin'ny fanahy masina,
araoka ny fahatserovanay nyreny malalanay nyreny benay ny anabavinay dia ho tehirizinao ao aminao mandrakariva mba hitombony ny fiadanana sy ny fifaliana manana ny Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tompo, na inona tsara, na inona kasitrahana, na inona ilainy reto mpanomponao ireto sy izahay, ary ninona mampitombo amin'ny finoana, dia omeo malalaka ho an'izy ireo zany, ary omeo an'ny fiangonana azony miara-misaotra sy mankasitraka anao. Dia amin'ny anaran'i Kristy sy amin'ny alalany, misaotra ray. Amen. Eny ry izy menakavy zany ny teny fampiononana foy, nefa tena vokatry ny fo, ary nampitondray ny tompo anay, sy avy amin'ny tenanay tsiraray avy koa, na ny manatrika eto, na ny tsy manatrika. Ny teny zay amezana izay fa tsy anampina akory, satria ny tenin'Andriamanitra tsy ampina, ny amezana azy dia ny hoe engane ny fahasoavan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Ho aminareo mandrakariva, ho amin'ny fianakaviana manontolo, ampijoro anareo sy ampitraka anareo vavolombelon'ny finoana, ka andraisanareo ny hery ny fitsanganan'i Kristy amin'ny maty, mamakivaky izao fiainana mandalo izao, ary misedra ny fahasairanana sy ny fahoriana rehetra izay tsy maintsy andalovana eto amin'izao tontolo izao, satria mialoha lalana antsika, miara-dalana amintsika, ary ao anatintsika ilay efa nandresy. Dia mahireza indrindra tompoko, mionona tompoko. Dia mampita ihany amintsika ny fialantsiny avy amin'ireo tsy afaka nanatrika, nefa teo eto aminareo eto, ary mitondra ny tenin'izy ireny koa, miompo-po aminareo, araka ny tenintsika malagasy hoe ny varavarana ny voana no anareo, fa ny fahoriana dia rahantsika manana. Ka dia mahireza indrindra tompoko. Ry havana izay manatrika eto sy izay any an-tokantranoko, amin'ny anaran'ny fianakaviana no hiara-baina anareo ary hiara-baina koa ny sampanay SDA sy ny ray amin'izao alady izao. Eny ry havana nanjomina tokoa ny andronay satria ilay ireny ny antanantana sy ny angotokotiana no lasana, le reny be ny karakara sy ny kolokolo no tsy hitaintsony, ary ilay izoky toy ny ray tapo no nandao ka tomolalao vovokirery. Nefa tsapany tokoa ny fitiavanareo anay, ka nanomezanareo teny fampahirezana tenin'Andriamanitra, ka tsisy mampionina zay tompoko mionina ihany, nefa nahazo teny mamy, teny fanantenana ary teny mpinoana, fa efa sambatra izy, ary fanantenana sy finoana fa hitsangana maty na izy na isika rehetra, ka hiaradia indray androany. Koa dia mahotra fisaorana anareo andreo rehetra izahay, satria zava-dehibe aminay tokoa zany fampahirezana zany, ka dia misaotra indrindra tompoka ary fiadanana eo anareo. Araka ny fandaminana moa fantatsika fa no ny fitandremam-pahasalamana dia misy ihany ny fandaminana tsy maintsy arahana, sady hiarovantsika ny tenantsika no hiarovantsika ny namantsika koa. Ka dia tsy nisy ny fanatonana ety manatitra ny valopy, fa misy arona fotsifotsy kosa ery amin'ny fivoahana ery, eto dolontsika no mivoaka, dia ny arona fotsifotsy no asiantsika ny valopy izay anehoantsika ny fandraisantsika anjara amin'izao eta mavesatra amin'ny havantsika izao, ny fotsifotsy. Ny volomparasy kosa anankiroa dia ametrahantsika na ny rakitra na ny rakim-pisaorana na ny adidy zany. Ny volomparasy ho an'ny rakitra, ary ny fotsy kosa dia fanehoantsika ny fiaraha-miory amin'ireto havantsika ireto. Dia aza misosoka lahitsony tompoko, dia ny fiadanan'ny tompo omba anareo sy hatanteraka anareo amin'ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ianareo. Nanditra ny fisaorana any izay tompoko noho ny famangina ataonareo ihany koa,
satria na dia eo ara ny zava-miseho eto amin'ny fiainantsika dia tsy adinonareo tokoa izany fa tsy nataonareo toy ny vahatolo-atsakakady izahay ary tsy nataonareo toy ny tany avo avaratra koa dia mananatra ny fisaorana ny tompoko ary Andriamanitra manakaripasoavana ny amerina anareo 100 eny ny zavatra omenareo anay dia misaotra indrindra ny tompoko. dia marana izao fotoana izao isika misaotra an'Andriamanitra isika ary misaotra anareo koa tamin'ny faharetana satria telo sosona ny fotoanantsika androany ka dia rariny loatra raha somary ny alava mihoatra ny isan'andro. Mialoha ny 4 sy ny tsodrano dia ny hira fanampiny fa 420 sy faharoa ataontsika aoriana ny 4 sy ny tsodrano ny andininy fahatelo. Marina tsara fa avy eto sika no mivoaka ny arona fotsifotsy dia famangitsika ireo avatsika ary ny arona volomparasy ny naterantsika ny rakitra sy ny adidy kosa. Iara-mitsangana isika manao ny hira. Jesus, anão ni eri, anão ni ata, sivunina richa, di fasana sinifiana cita, indre faresina, isa tuntulu, isa denaita, Rifani Tanganyana Samba child of soul Manana Zaitun Puniri Samba child of soul Yankine Wachachana Ampiani Fitavana Ampiani fino kwana Rakiti kwa wampula landava Farehare akana Tene sinari dafa efana Mandasi aruku Satana Zalfahava Luku Timisima Rumba Kakuri Zaye Wantanana Liza Ninjinja Luila Zaki Fare Are Akana Samba Child of Soul Child of soul Yankine Wachachana Ampiani Fitavana Ampiani Finukwana Rakiti kwa Wampula Landava Fari Hari Akana Marina fa ny hira zay niraitsika amin'izao famaranana zao dia hira nangatahanyilay nanolotra vady tamin'ny nanolotra rakim-pisaorana azafady tamin'ny herin'ny androany. Zao no afatra ho antsika izay nanatrika izao fotoam-pivavahana izao. Ary amin'izany dia mahasoto kokoa ny ampitoetra ny fiantsona sy ny fifidianana anareo. Fa raha manao zany zavatra zany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay fa toy izany no nanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay any Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo
ataon'andriamanitsika ho mendrika ny fiantsonana ianareo ary ho tanterahany amin'ny hery ny fankasitrahana tsara rehetra sy ny asan'ny finoana mba hankalazaina aminareo ny anaran'i Jesosy tompontsika ary ianareo ao amin'ny kosa araka ny fahasoavan'andriamanitsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Tsy misy nahita mpamonjena afa-tsy taminao, nanaiky anaty mba Luterana hitondrana vao, ny tananao mahery natsotra nao mahitantana, aizako mandesy mizotra ny lala mahalinao, sambatra Jesosy manananao zay tompony hery, sambatra Jesosy miankiny atratrana, ampiany fitiavanao, ampiany filokanao, raketiko ao ampolalandava fareharehakanao. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo.